fa izao raha ny fandehan-javatra nisy omaly zany na manamorisy-tsavonana raha ny fanambaran'ny Prime Ministre araka ny namintinana azy teo dia hoe tsy nametra-pialana ny Prime Ministre. Rehefa tsy nametra-pialana ny Prime Ministre tsy manana fahefana zany ny Président ny République anolo azy. Eo mipetraka amin'izay na manamorisy-tsavonana ilay olana goavana, problème goavana mitranga amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy nametra-pialana ny Prime Ministre ka nahoana ny nasain'ny Président ny République nanao décret milaza fa nametra-pialana ny Prime Ministre ary nekeny zany fametrahany fialana zany. Dikan'izany na manamorisy-tsavonana tsy resantsika tsony le fitapitaka natao tamin'ny Prime Ministre hoe avilo ianao dia andao aloha resaka ny raharaham-pirenentsika isanao ny programme nasa ny asa tokony ataotsika mody resahana an'izay tsisy olona hoe amasaina mametra-pialana ka mbola resahana ny fiaina ny programme ho taterahana ihany fa dia nisy fitaka zany nataotao hoe mody resadresahana eto tazotazoniko eto izy dia vakinao ngy ASGP tsy ambadika tsy ny décret manala azy. Tsy resantsika tsony iny efa mazava zany hoe fitapitaka toy izany natao tamin'le Prime Ministre. Le fitaka natao tamin'ny Prime Ministre eo ihany na manamorisy-tsavonana fa le fitaka goavana natao tamin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy no tena mametraka olana lehibe eto amin'ny firenena ankehitriny. Satria namoaka décret ny Président ny République milaza fa nametra-pialana ny Prime Ministre kanefa ny Prime Ministre zany tsy nametra-pialana. Dikan'izany gouvernance inona, fomba fitantanana firenena inona zany mifototra amina lainga, mifototra amina famahanan-dalitra ny vahoaka sy ny firenena manontolo zany. Fitantanana inona zany mifototra amina lainga, mensonge d'État hozy ny mpanao gazety rehetra androany. Fomba fitantanana inona zany mifototra amin'ny lainga zany. Fitantanana inona zany mifototra amina zavatra diso. Nlazaina fa misy démission ny Prime Ministre ao nefa tsy nisy taratasy ny Prime Ministre mametra-pialana zany zany hoe faux et usage de faux. Ary ny faux usage de faux dia eloko agoavana meloa ny lalàna rehetra eran'izao tontolo izao. Tsy pahany lalàna velona eto amin'ity firenentsika ity. Eo ny zavatra mahavariana hoe nahoana ny Président ny République ny sananao faux usage de faux. Miampy le fandikana miverimberina ny lalam-panorenana na andika lalam-panorenana indray mandeha indray zany zao ny Président ny République amin'izao tsika miteniteny zao. Amin'izao tsika miteny zao zany tsy nisy fametraha-pialan'ny Prime Ministre. Nefa omaly ny Président ny République namoaka décret milaza fa nametra-pialana ny Prime Ministre. Io décret io zany dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana, anticonstitutionnel. Dia miditra amina fandikana lalam-panorenana indray mandeha indray zany ny Président ny République. Ny Président ny République zay nienina teo Mahamasina fa anaja toy ny sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana. Toy ny anak'Andriamaso. Fa zao tsy mba hoe tsy toy ny anak'Andriamaso fotsiny fa tena mandeha ho azy, tsisy problème maradikaina ny lalam-panorenana. Tsisy problème maradikaina ny lalam-panjakana zay manohitra ny fampiasana faux et usage de faux. Fa indrindrandrindra na manamorisy-tsavonana le fampiasana lainga amin'ny vahoaka sy ny firenena. Raha nienina ny filohan'ny République dia nilaza fa eto anatrehan'Andriamanitra Andrenanahary sy ny firenena ary ny vahoaka. Teo anatrehan'ny firenena sy ny vahoaka ny nienina izy fa naja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana. Fa eo anatrehan'Andriamanitra Andrenanahary, eo anatrehan'ny firenena sy ny vahoaka manontolo ny filohan'ny République omaly no nandika sy nanitsakitsaka ny lalam-panorenana ary nanitsakitsaka ny lalam-panjakana mandrara ny fampiasana faux et usage de faux. Ny fanontaniana mipetraka amin'izany na manamorisy-tsavonana dia tsotra. Zany ny fomba hitondrana ny firenena. Io fomba hitondrana ny filohan'ny République io ve miteraka fampandrosoana, fiakarany arika-rena vao be, croissance économique
zao fitapitaka sy lainga ataoka amin'ny vahoaka, flagrant délit de mensonge, lainga pabe maso amin'ny fomba ofisialy. Zao ve no fomba itondrana ny firenena? Tsy mahagaga na manamoritsy avonana raha tao anatin'ny rotaona vao maika potika sy ny totongana na ny toekarem-pirenena na ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, fa ny fanontaniana fanampiny dia tsotra na manamoritsy avonana. Ninona amin'ny zavatra tenen'ny filohan'ny repoblika ary zany no azon'ny vahoaka malagasy inona? Ary ninona amin'ny zavatra tenen'ny filohan'ny repoblika no azon'ny vahoaka malagasy tsy inona? Tsy tokony inona fa lainga. Inona amin'ireny voalaza taloha ireny hoe efa misy 70 ny soniny député manolotra ny prime ministre Rakolo Roger, efa misy sonina député efa firy ato manaiky ny pacte de stabilité, fa tsy nisy mipotratra amin'izao na le pacte de stabilité na le soni. Ay lainga. Ary ny dikan'izany, ninona amin'ny zavatra mbola ho tenen'ny président ny république zany no azon'ny vahoaka malagasy inona? Tsotra na manamoritsy avonana. Tafiditra ao anatin'ny crise goavana ny vahoaka sy ny filoham-pirenena, misy crise de confiance goavana, tsy misy fifampatokisana tsony eo amin'ny vahoaka sy ny président ny république, satria no pitehin'ny président ny république ny tokony fitokisana ananan'ny vahoaka malagasy amin'ny fihetsika naseho omaly na manamoritsy avonana. Mitodika amin'ny manam-pahendrena rehetra na manam-pera olodera ny raha amintsika miteny zao, satria raha ny tokony ho izy araky nambarantsika tamin'ny fandaharana Viva Télé tamin'ny farany dia ho naseho antsika tao ny moralité na ny etika na ny fomba fihetsika izay entin'ny filohan'ny repoblika nitondra ny tany sy ny fanjakana nandritra ny roa taona mahery zay. Ary tsapantsika tamin'izay fa dia mifandingana amin'izay tokony ho izy, zany etika na izany fomba fihetsika ananan'ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina zany. Efa nabaribaritsika fa teo amin'ny lafin'ny nitondrana ny tany sy ny firenena dia nisy ny lainga mazava tsisy adevitra nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny filazana taremarika ny amin'ny hoe avitanana zao na avitanana zao. Efa nentsika teto na manam-pera olodera fa dia mikimaky ara-politika no nitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny tany sy ny fanjakana, mikimaky politika zay nanitsakitsahana ny lalàna velona, nanitsakitsahana ny lalam-pandrenana, nanitsakitsahana ny lalàna fototra, ny zavatra rehetra nantao nafahana nandrobaka solombavam-bahoaka ASVM, nandrobaka ben'ny tanàna ASVM, nandrobaka ny chef de région. Tsy de nitondra olana tamin'ny vahoaka malagasy zany tamin'ny ankapobeny ny atoko politika no nahita faisana, fa kosa ny zavatra nataony de mipetraka ho tsarain'ny tantara dia ilay filohan'ny repoblika manao tsinotsinona ny teny nomeny, manao tsinotsinona ny lalàna fototra sy ny lalàna velona, ny tsatsara ny tantara no hitsaran'izany ho isika. Fa ny zava-nisy kosa hatramin'ny omaly dia izay nambarany namana pera olodera zay hoe misy crise de confiance, zany hoe tsy inon'ny vahoaka itsony ity filoham-pirenena ity. Ny zavatra manahirana namana pera olodera amin'ny ankapobeny rehefa miena ny fitiavan'ny vahoaka ny filoham-pirenena iray dia miainga tsotsotra amin'ny hoe tsy de nahavita azy loatra izy de tsy afa-po ny vahoaka de miena ny fitokisan'ny vahoaka de tsy fidy azy tsony ny vahoaka rehefa tonga ny fifidianana manaraka. Tsotsotra ohatry zany ny adevitra. Fa ity ataotsika ity raha raisitsika ny zava-misy mikasika an'le resaka évasion fiscale mitranga tamin'ny Panamaka na voaroroy ny filoham-pirenena maro dia efa ny anjera ny filohan'ny Islandy amintsika miteny zao ny prime ministre islandais satria nandainga nilaza izy fa tsy manana compte anivelany, compte offshore, fa nanan'izy voatery nametra-pialana indray andro mondra.
David Cameron amintsika miteny zao ao Angleterre nilaza izy fa tsy mahafantatra compte offshore zany, tsy mahafantatra hoe ainy dada nanana compte offshore, fa voatery mibaboka izy nilaza fa nahafantatra talohan'ny akarany teo amin'ny toerana maha-premier ministre azy, fa mitongilangilana ny sezany amin'izao fotoana zao, tsy mikasika azy, tsy mikasika ny raha-pitondrana, fa zao nandainga fotsiny ianao. Fa amin'ny fitondrana mazava, amin'ny fitondrana républicaine, amin'ny démocratie mazava, amin'ny fitantanana madio, amin'ny modèle tsy maintsy andraisan'ny ny mpitondra, asehon'ny mpitondra amin'ny vahoaka, tsy azo ataony mandainga, tsy azo ataony mandainga. Ary eo amin'ny fiainana ankapobeny mihitsy na manam-pera olodera dia raran'ny lalàna ny fanaovana faux usage des faux, na karapanondro zany, na permis zany, na taratasy facture zany, ninonninona de voasazy ianao. Fa raha au sommet de l'État, filoham-pirenena, nanao fianianana, nanolona ny firenena ray manontolo no andainga, de eo no mahatonga atsika ametram-panontaniana hoe maro ny tompona andraikitra eto amin'ity firenena ity, tsy hanao be wiwin no ametrahana azy reny, tsy hanao be wiwin anaramana azy reny. Maro ny mpitandro ny filaminana miainga any amin'ny ministry ny fiarovana, ny chef de l'état-major, zany tao hitandro ny stabilité an'ity Madagasikara ity, hiaro ny filohan'ny repoblika eo am-panatanterahana ny asany, ka tsy hiaro ny filohan'ny repoblika eo am-pandaingana na eo am-pangalarana, fa hiaro ny filohan'ny repoblika amin'izay asa nampanaovina ny lalam-panondrenana azy. Ny mpitandro ny filaminana na zandary na miaramila dia ilay filoham-pirenena ny anina tamin'ny lalam-panondrenana no arovana, fa tsy filoham-pirenena mandainga. Ny antoko ASVM, ny antoko politika, ny solombavambahoaka, ny loholona dia natao hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena zay manaja ny lalam-pandrenana, amin'ny filoham-pirenena zay mitana ny teny nomeny, amin'ny filoham-pirenena zay modely hitondra ny tany sy ny fanjakana, fa tsy filoham-pirenena mandainga. Ahoana ny hevitry ny filohan'ny ACC raha mahafantatra izy fa misy flagrant délit nataony filoham-pirenena io, ka na voaka ramy ianao na tsy voaka ramy ianao, mahita maso ianao fa ny décret zay nizaraina tampanao gazety ny amplifien'ny SGP dia décret tsy ara-dalàna, satria ny taratasiny prime ministre any anatiny dia tsy soni, satria ilay prime ministre dia namoaka vava pabe maso fa tsy mbola nametra-pialana ary tsy nametra-pialana. De inona no ataony filohan'ny ACC? Inona no ataony manampahaizana malagasy? Inona no ataony sefafi? Inona no ataony intellectuel? Inona no ataony solombavambahoaka? Inona no ataony parti politique? Anafina an'izay laingana Andriamatoa Jonary Mapiano zay, anarona body fotsiny Andriamatoa Jonary Mapiano na mandainga. Nititsika amafisina ary amafisitsika ny namana Pierre Older de lay teny hoe misy crise de confiance grave eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny filoham-pirenena, ka ametrahantsika mifantanina, ametrahantsika mifantanina amin'ireo tompona andraikitra rehetra eto amin'ity firenena ity hoe mbola mendrika hitondra firenena ve Andriamatoa Jonary Mapiano, sa ho sarotra romana ny lainga tahako zao namana Pierre Older.